Lavelona sisa ny entan'ireo mpivarotra any Antsirabe. Lavelona sisa ireo entan'ny mpivarotra ao amin'ny tsenan'ny Sabotsy Antsirabe noho ny fahamezan-tsena ny andron'ny alatsinainy 24 Jolay alina. Tombanana amina lavitesa maro ny fahavoazana izay nateraka ity fahamezana ity. Raha araka ny vaovao izay nivoaka androany mikasika ny toviny ity fahamezan-tsena Sabotsy Antsirabe ity moa dia eny amin'ny lalana avaratsena aloha ny hivarotra ny mpivarotra rehetra mandra-pahaazony izy ireo toerana vaovao samy mamakitra ny toerany ny tsirairay amin'izao fotoana izao. Hizara sy hilaza zavatra be deaibe moa isika ato anatin'ity video anankiray ity, fa mialohany hidirantsika amin'izany zava-drehetra izany dia mbola toy ny mahazatra antsika foana aboneny chaîne antsika ary asio j'aime ny video, indrindra azadino ihany koa ny mametraka ny commentaire. Ndeha aloha hidirantsika vetivety izany fanaovana abonnement izany, mialohany herisoantsika amin'ny resaka izay ataontsika. Ndao ary tompoko lahy, ndao ary tompoko vavy, abonné vetivety ary ny chaîne antsika. Araka izay efa voalaza teo am-piandohana moa dia lavelona sisa ny entan'ny ireo mpivarotra noho ny fahamezan-tsena Sabotsy tao Antsirabe ny andron'ny alatsinainy 24 Jolay alina. Tombanana amina miliara maro ny fahavoazana. Raha ny vaovao re mikasika an'ity fahamezana ity moa dia frigo ana mpivarotra zino nanao court-circuit ka nahatonga ny firehetana. Somary nandrivotra ihany koa ny andro ka mora ny hitatra tany amin'ny mpivarotra kidoro éponge sy meuble ka tsy azo natao na inona fa ny hitatra ny afo. Matetika lazaintsika ato anatin'ity chaîne ity moa ny resaka raha anniversaire teny Ambohimalaza izay tena vaovao maro mpaneho hevitra ary anisany mbola mahoraka mandraka ankehitriny. Ilaza indray ny mikasika an'izy ity isika amin'ity manaraka ity. Efa iarantsika mafantatra moa fa dia teny amin'ny HCR no natao fanadihadiana ifeno hasina. Vita omalahariva ny fakana ambava voalohany any feno hasina ilay tompony anniversaire teny Ambohimalaza ka teny amin'ny hôpitaly HCR Ampefilohano nanatanterahana izany fakana ambava izany. Anisany tsara ho fantatra mikasika ny fanadihadiana izay natao ity moa dia ny mpanao fanadihadiana misahana ny heloka bevava eo anivon'ny polisy pirenena sy ny mpanao fanadihadiana eo anivon'ny sampana fikarohana heloka bevava izay eo anivon'ny gendarmerie pirenena no tonga teny nanao izany famitorana izany. Raha araka ny nambaran'izy ireo ihany koa dia mitohy ny fanadihadiana mikasika ity raha Ambohimalaza ity ka ny eo anivon'ny fitsarana no mitarika izany. Hivadika kely indray any amin'iny tapany avakatry ny Madagasikara iny isika resaka fampitaovana ny TVM any amin'ny distrika. Mitohy hatrany ny fampitaovana ataon'ny fitondram-panjakana ho an'ireo rafitra iny ifotony ary tsy misy distrika ho adino araky ny toromarika ny filohan'ny Repoblika Andry Rajoelina. Distrika miisa efatra ao anatin'ny faritra Diana ahitana any Antsiranana voalohany, Antsiranana faharoa, Ambilobe ary Ambanja araka izany no nisitraka fampitaovana avy amin'ny fitondram-panjakana tamin'ny alalan'ny ministeran'ny serasera sy ny kolotsaina izay taritin'ny ministra Maradona Volamiranty izay nahitana ny solosaina sy ny kamera. Niavaka kokoa ho an'ny distrikany Antsiranana voalohany amin'ny mahareny vorim-paritany azy izay notolorana emetera TV fitaovana fanampiny ankoatran'ny ireo fampitaovana mitovy amin'ny distrika telo hafa. Isorana manokana moa ny fitondram-panjakana izay tarihin'ny filohan'ny Repoblika Andry Rajoelina nanome toromarika tamin'ity fampitaovana ho an'ireo rafitra eny ifotony ity ary tsy misy nataon'ny distrika ho adino. Fa ny omaly kosa dia naneho ny heviny izy teny mikasika ny fangatahana izay nataon'ny ireo mpianatra hanaovana vahaolana momba ny vatsim-pianarana. Toy izao moa ny fanehoan-kevitra izay nataon'ny ity Andriamatoa ity. Rotsakena sy herisetra ara-panjakana no navalin'ny fitondrana rehefa tapitra ny 27 ora fangatahan ireo mpianatra hanaovana vahaolana momba ny vatsim-pianarana. Raha tokony hiresaka sy hitady vahaolana dia gazy mandatsa-dranomasy no navalin'ny fanjakana ary mandrahona ny filaminam-bahoaka amin'ny herisetra ataon'ny mpitandro ny filaminana. Fanontaniana lehibe mipetraka ho izy dia ny hoe mbola misy fanjakana ve eto Madagasikara sa lasa rafitra mpampihorohoro manoloanan'ny fitarainan'ny tanora sy ny vahoaka. Fanambarana tsy maintsy hatao, tsy azo ekena intsony ny fampiasana hery amin'ny olom-pirenena mitaka
mahatriky zo fototra ny fianarana. Noho ny farany moa dia nilaza ity Andriamatoa ity ny hoe raha mitohy izao fomba fanao izao dia mazava fa tsy fanjakana demokratika no misy fa fitondrana jadona. Na de eo aza nefa izany zava-drehetra izany any amin'ny Université ny Toliara dia tonga ny fampiresaka tamin'ny ireo mpianatry ny manday ny filohan'ny Université ny Toliara Andriamatoa Veriza Francis ny Omalmaraina. Anisan'ny tapaka tamin'izany moa dia amboarina manomboka izao ny R+1 ary ho jerena farak'izay aingana koa ny fanamboarana ny toeram-pianarana izay takiany ireto mpianatra ireto. Ary valaza ihany koa fa ho valiana alohan'ny herinandro ity ny fivoahan'ny tetiandro izay handoavana ny vatsim-pianarana ho an'ny ireo izay mbola tsy nahazo. Manoloana ny ireo fifampiresahana rehetra ireo moa dia noho ny farany niverina amin'ny laona ny fampianarana iny amin'ny Université Toliara nanomboka ny omalotolakandro. Ity tokoa dia tonga amin'ilay fomba fiteny manao hoe isavorovorinkilataona ary ao anatin'ny korontana no ahitana fifampiresahana sy fifampienona izay tena ngeza indrindra. Rehefa voalaza sy voaresaka moa ny mikasika an'izay dia andeha risika ilaza ny zavatra manaraka indray. Ity manaraka izay ho resantsika ity moa dia hafatra feno fanamby izay nambaran'ny filohan'ny Republika ny Androany. Efa nataoko laharam-pahamehana hatr'izay fa ny marina hatrany no ho lazaina anareo vahoaka malagasy hoy ny hafatra izay nataony Andry Rajoelina ny tao anatin'ny pejin'ny Androany. Nilaza moa ny filohan'ny Republika Andry Rajoelina ny hoe koa manoloana ny raharaha mikasika ny fanapozinana niteraka famoizana ain'olona maro dia mampiantso ireo ministra tompon'andraikitra ao amin'ny lapam-panjakana ao iavoloha ka hanome ny tatitra sy ny fanazavana rehetra ho antsika izy ireo. Izany zavatra izany moa dia harantsika mivantana ao amin'ny Hainao Manjery TVM sy ny RNM izay amin'ny alakamisy 4 Jolay amin'ny 8 ora alina. Natao moa izany zavatra izany mba tsy ho tombotra ny mihony ny malagasy indrindra ireo manana havana maty sy mbola miatrika fitsaboana hoy ny hafatra izay nambaran'ny filohan'ny Republika Andry Rajoelina. Efa betsabetsaka sy maromaro moa ny zavatra izay efa voalaza sy ireo rehetra izay efa voazara tato anatin'ity video ity koa dia ho faramparanantsika tanteraka izany. Ny hamaramparanantsika tanteraka ity video ity moa dia hizara sary mahafinaritra dia sariny ity Ramatoa ity. Elaela tsy hita ity Ramatoa ity ary elaela tsy heno koa izy ka izany indrindra no antony anankiray mba hizarako ny sariny. Indray mijery fotsiny rehefa mahita sariny ity Ramatoa ity dia ny vavany avy hatrany no tsaroana satria anisan'ny Ramatoa izay tena manambava izy ity ary anisan'ny Ramatoa izay samy miteny raha ohatra ka misy zavatra tsy tiany. Ho an'izay mbola tsy mahafantatra moa dia Ramatoa Joseline Maxime no anarany. Tompoko vavy sy tompoko lahy, zay ihany koa no namarana ny video antsika koa dia mankasitraka anareo na vitany hainao hatramin'ny farany ary mbola manentana anareo foana ny mbola hanaraka ny video manaraka izay alatsaka yato misesisesy tsy mijanona tsy ankiato. Zay fa tsy halavena ny resaka hametra veloma izahay veloma vetivety fa tsy hoe akory veloma mandrakizay amin'ny manaraka indray no manao ny misimisi veloma ary tompoko lahy veloma tompoko vavy.